Fifidianana tamin'ny falambe folo sy roa arivo tsy lany bahoaka izany Andry Rajoelina hoy ny profesora James Aratsiny. Fameloma maso ny antoko-dimy tanjona ny fanarenana any Madagasikara. Tsy filatsahan ny orana fa irano ny mponina Ambohitrimanjaka. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray no tsidiako ny tokantranao amin'ity ariva ny Zoma fa 20 ny volana Novambra taona 2024 ity. Atonga sondrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MPS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana aran-tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao ny trangam-piarahamonina avetrany raikitra ny savorovoro ataony Osbe Elville androany noho ny fibotona tany ataony fanjakana amin'ny olotsotra. Tsy nanaiky izany ireo mponina ka nisy araka izany ny fifamaliana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Anjavandre maefa Andomiaratina ary Mateo Prince. Tsy ny vahiny ihany mangalatra ny tany malagasy hoy ireo mponina voakasiky ny fibotona tany ataony fanjakana ho Osbe androany. Raha ny fanazavana dia anaovana foto-javitra samanara-penitra no antony angalan'ny fanjakana ny tanin'izy ireo kanefa tsy nisy ny fifampiresahana sy ny teny fifampiarana tamin'ireo tompon-tany zany. Akiza izao miaro ny vahoaka malagasy trano enina fito valo harongana fa izy fa nifampiraraha fa nifagnaraka amin'ny mpandrarano katolika fa nifagnaraka hoe misy marimaty dia fa isaorako ry zareo mitsinjo ny zanak'olombelona. Ary avao mikasika ny ankoatran'izay efa nitory zahay ny asanalizy satria asanalizy tany tokony verina any malagasy SPPM sirama nefa taratasy mandeha procédure toragnandreo ngovo be zahay toragnandreo gendarme zahay toragnandreo polisy zahay toragnandreo miaramila zahay kanefa ny vahoaka malagasy volambiny folotoko zahay tsy magnano politiky tsy nampidirana resaka politiky ty raha ty miaraka amin'ny taranaka mpanjakazafiny fotsy zay tompon-tany no hoe miaro ny malagasy zay roana nefa erisetra mahazahay ravaina mody atao hoe magnano hoe menace de mort zahay satria nisy namany amin'ny gada anankitelo anankiray aminazy fa migada piasan'ny ancien sirama gadagny ampitahoriny zay zavatra mandalo aminay eto ary ny avokanisa hoe tsy manam-bola ny malagasy madinika atao zay andany vola maka avoka zahay maka wise zahay efa lany ny volanay fa Andriamanitra sisa no andrasanay ary efa niconsulte madame Arlette zahay niconsulte ny mpahalalana maromaro any Antananarivo zahay satria efa sahira ny fanjakana eto Osbe sasany tsy te alala tsy manampy zahay tsy manampy vahoaka nefa zany ny donia mitsangana amile izy tsy mbola nampiditra politika ny timony ao anatiny satria neutre ny resaka tolona ny tany ny volako lany ny dialy atao adala ka malahelo zahay vahoaka malagasy any Osbe zany tolotegna ny mpanjaka sady tolotegna ny vahoaka malagasy volambiny folotoko. Mitaraina noho ny afitsoko ny mpitondra raka izany ireo vahoaka mandinika satria misy ihany koa ny tsindry sy ny raha matahory ataony ireo tompona ndraiky mpanjakana nantoerana. Andrasana raka izany ny toy ny tira raha ity. Fananome fampitambavao androany ireo teratany Sri Lankais tratry ny atsonjay tetsy ivato izay voalaza fananao fanambarana osika tamin'ireo vato saika netiny niondrana tany ivelany. Ny antsiprianzary eo amindrindra tsara ny Mateo Prince. Nandiso ireo vavaony elo momba azy ireo teratany Sri Lankais nitondra vato sarobidy saika iondrana tany ivelany Madagasikara. Niteraka resabe teto amin'ny firenena ity raharaha ity piasa ministera roa teratany Sri Lankais iray ary piasa n'ity farany nitazoma mavonjomaika enanivo ny fonjana tamora rehefa nolazaina fananao fanondranana tsy ara-dalàna sy ho nanao fanambaran'entana diso. Raha ny fanazavana avy amin'ny fianakavela Sri Lankais anefa dia tsy araka ny serasera nataony olombitsy ny tena zavanisy teny vato nandritra ny fizavana satria olona tsy piasa ny fahadiseranana ary tsy tonga niatrika mivantana ny fisavana tao ivato akory fa teratany vahiny mpandraraha iray izay manana toerana fivarotana etsy ambodivona izay tsy eto an-toerana fa anivelany no natsoina tamin'ny alalan'ny WhatsApp ary nanao tombatomba na lavitra ny tombamidy na ny valeur de référence izay nivoaka avy teny Ampandrinomby. Manaraka izany
Ny tombam-bidy nandoavana vola tena nivon'ny ministera no nahafahany mitondra ny entana mivoaka izay tsy nitovy tamin'ny tomba ny vidin'ny vato na ny valeur marchandise tombana n'ilay vazaha any ivelany amin'ny alalan'ny antso atarby. Arak'izany dia laza ny olona akaikin'ireo Sri Lankais ireo fa mielohan'izy ireo ny endrika kolokolo tahaka izao izay navoasaringitra ny havana sy ny naman'izy ireo satria manana taratasy ara-dalàna nahafahana namoaka ireo vato ireo ireto farany. Nahazo fahafahana vonjomaika dia nanivon'ny paka ireo olona efatra voatazona eny Antahamora ankehitriny kanefa dia nisy nanao fanohanana indray ity didy navoaka ny paka ity. Fantatra ihany koa ankehitriny fa tsy hita popoka itsony ireo vato tratra tetsy vato ireo raha ny loharaham-baovao avy amin'ireo Sri Lankais ireo. Arak'izany dia mamofopofona fanararotana sy kolikoly ambadika ity tranga ity ka andrasana ny toy ny raharaha. Ny vavatapatapany indray ritra tanteraka ny renirano mandrare ao Amboasary Atsimo amin'izao fotoana izao. Miaina anatin'ny fijalindrano tanteraka ny mponina tsy misy rano azo sotroina intsony mandeha hatrany amin'ny 50 kilometatra miala ny toeram-ponenana vao mahita rano ka anaovan'izy ireo antsoavo sy antsovonjy amin'ny tompon'andraiki-panjakana Isatsokajiny. Efa ela na enona ireo mpamatsy vola sy tetikasa ho an'ny kere any Atsimo saingy mbola tsy hita hatramin'izao izay tena vaolana maharitra manodidina izany. Tsy misy atao afa dia miandry ny rariny sisa ny mponina raha ny vaovao avy any toerana voaray eto am-pelatanana. Fa mihoatra ny 703 kosa ny fitarainana novoarain'ny Biankona ny Bromale tena miady amin'ny kolikoly nandritra ny taona 24 lasa teo iny. Mahery ny 700 tamin'ireo fitarainana no azo nanaovana fanadihadiana 700 ireo namoana taratasy fanenjehana ka ny 700 tamin'ireo mihoatra ny fisamborana natao tamin'izany. Fitarainana mikasika ny fananatany betsaka indrindra raha nitatitra natao tale general ny Bianco. Manaraka izany ny vondrom-bahoaka itsitsarampahefana ary fahatelo ny tontolo ny fitsarana eto Madagasikara. Ny fanenjehana be indrindra dia mikasika ny fanaparam-pahefana arahy ny fanodikodinam-bola mpanjakana sy ny fandraisana kolikoly eto Madagasikara. Vaovao ny fanatanjahantena indray dia mamiratra trany ny malagasy tsara ny vokatra. Mitoy ny lalana ho an'ireo atleta telo menada misolo tena a Madagasikara amin'ny fiadiana ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja tenisy latsaky ny 14 taona any Sosa any Tunisia. Samy tafiakatra amin'ny apaefadalana eo amin'ny sokajy olondroa miaraka izy ireo. Lavony Iriela Rajaobelona sy mitivo avy tamin'ny lalao apavalondalana olondroa miaraka ireo teratany Keniana raha nandavo ireo teratany Zimbabweana kosa amin'ny sokajy lehilahy i Nicolas Fayas sy ilay teratany Algeriana Mohamed Shakiba tamin'ny 7-3 sy 4 ifanandrina amin'ny mitivo avy amin'ny lalao apavalondalana olotokana ny teratany Tunisiana Lina Suisse ary Nicolas Fayas sy ilay teratany Marokana antsoina hoe Ali Misson. Vaovao ny fanatanjahantena avy any Ambatondrazaka izay hatrany tontosandroany kosa ny fifidianana izay filohan'ny ligy atletisme rehefa interna emitra kandida roa tamin'ireo telo ny latsaka hofidiana no niatrika izany. Mbola nametrahana ny filoha section roa amin'ny telo fitokisana ny filoha ligy teo aloha. Niry Andrenarivony MPS Ambatondrazaka. Voafidy fanroany iray hitantana ny ligy taranja fototra atletisme ateloatra Mangoro Andriamatoa Laza Rodrigue ny fanomezanaina bebe koa ity taranja ity no fanamby mipetraka ho azy amin'izao tompitatanana manaraka izao. Io ihany koa ny fangalanana solotena isaky ny section andrafitra ny staffny izany Brown ny ligy loatra Mangoro izany. Ho izana ihany koa ny jerena ireo tany ketsa eo anivony izay taranja fototra atletisme zay raha araky ny fampanantenana izay nataony. Section anankiroa amin'ireo section telo izay mandrafitra ny ligy loatra Mangoro no nametraka fahatokisana tamin'Andriamatoa Laza Rodrigue. Tiana ihany ny mampafantatra fa efa fanitelony ny empotra ity fifidianana izay ho filohan'ny ligy loatra Mangoro ity ka androany ho tena tomombana sy tanteraka ity fifidianana izay ho filohan'ny ligy loatra Mangoro ho an'ny taranja fototra atletisme ity. Tiana ihany koa ny mampahafantatra
fa dia candidat telo izy ireo no nafeno fepetra saingy tamin'ny ora farany dia tsy tonga niatrika izao fividianana izao ny candidat iray. Arak'izany dia Andriamatoa Njakarija sy Andriamatoa Laza Rodrigue zany no nisafidianana izy telola mitantana ny section izany taranja fototra atletisme izany apetraka tamin'izany toerany filohan'ny ligy izany ary taorina ny latsapato dia Andriamatoa Laza Rodrigue no fonidiny anankiroa tamin'ireo section telo namita ny adidiny tamin'ny fisafidianana izay hitantana indray ny ligue ny taranja fototra atletisme atao anatin'izany faritra loatra mangoro izany. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia nanantanteraka ny filan-kevitry minisitra voalohany omaly ny fitondrana tetezamita guinéana no tarehany kolonely Mamadi Doumbouya atanjona hoy izy ireo ny ikatsahana ny tombontsoan'ireo mponina ao amin'ny Andomiaratina sy Mathieu Prince. Iray volana tsy aoriana ndraisan'ny kolonely Mamadi Doumbouya hitondra ny firenena guinéana amin'ny fotoana voafetra. Niroso tamin'ny filan-kevitry ny minisitra voalohany izy ireo omaly alakamisy. Nitarika izany ny tenany izy izay tsy aivina fa filohan'ny komite nasionaly misana ny fanarenana sy ny fampandrosoana na ny CRND fiona niompana indrindra tamin'ny fampatsaivana ny tanjon'ny fanavaozana ny Guinée sy ny fanomezana soro-dalàna ho an'ny asam-panjakana. Nampatsaivy Prime Ministre mpisolo toerana Mohamed Bevougi ny vinany tetezamita tarihin'ny Flou Mamadi mampirisika ny mponina rehetra irahina sy anana toe-tsaina mafoitena anomezana ny toerana mendrika sy anandratana ny firenen'izy ireo. Teto dia nanamafy ny tenany fa ity tetezamita ity dia voafaritra anatin'ny fotoana fohy. Tanjona nanonganan'ny Mamadi Doumbouya ny fitondran'ny Alpha Condé izay nitondra ny firenena nandritra ny 12 taona dia ny fijerena ny tombontsoan'ny vahoaka guinéana. Araka nambara nandritra ny fivanianana tao anatin'ny fahitalavitra iray. Entitra ny tenany raha nilaza fa naizina ny mpikambana ao amin'ny fitondrana tetezamita dia tsy hisy kandida amin'ny fifidianana ho avy any Guinée izay tsy mbola voafaritra mazavatra eto ny fotoana anatanterahany. Fantondra fanazavana kosa ny mpitandro filaminana ao Soudan Khartoum taorian'ny fahafatesan'ny olona ampoliny tao antoerana avotra Ravaljaona sy Mathieu Prince. Ny ampitso ny fanonganam-panjakana nisy tao Soudan ny 20 oktobra lasa teo izay nisy ny ranandrika dia nitondra fanazavana ny mpitandro ny filaminana tany antoerana fa tsy nitifitra izy ireo nandritra ny fifandonana ka nafatesan'olona misy 10 ny alarobia teo tao Khartoum. No mafisina izy ireo ihany koa fa olona iray nitatitra azo fa maty raha mpitandro filaminana 7 kosa no naratra. Nisy tokoa ny fifandonana ny 13 Novambra lasa teo. Fifandonana izay tsy tokony hitranga. Nisy ny fikasitanana mpitandro filaminana maro. Raha ny fanambarana nenty lehibe ny polisy ao Khartoum. Ny fanadihadiana sy ny fizahana nataon'ny mpitsabo dia manamarina fa ireo maty sy naratra dia voapirofo fa noho ny tivitra nataon'ny mpitandro filaminana azy ireo. Tsy manameloka na izana izy izahay fa efa manokatra ny fanadihadiana mahakasika ity raha ity. Ho fantarinay ny toerana sy ny antony nahafaty ireto Soudanais monina ny antoerana izay isan'ireo lasa martiora ireto. Hoy ny tale ny polisy Soudanais nandritra ny fanambarana mahakasika ity raha ity. Mitotaly 7 ireo olona namony any taorian'ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila ny 20 oktobra lasa teo. Ny antony izao tranga izao dia ny fangatan'ny mponina ny virenan'ny fitondrana ho tantanin'ny olon-tsotra. Na eo aza izany rehetra izany dia mitony nataon'ny vahoaka na dia vitsy azy izy ireo manoloana ny mpitandro ny filaminana. Tsy misy politika mazava hoentiny ity fitondrana raha miaramila ny antoerana ity amin'izao. Ny fanjakana Amerikana dia tsy mitaza-potsiny fa miezaka mamahy ity olana ity ary mifampiresaka tamin'ny mpitandro ny filaminana mba amela malalaka ireo mpanao fihetsiketsiana. Hiditra tanteraka atao anatin'ny pejim-baovao politika isika manomboka eto. Nanamafy ny sekretera jeneraly ny antoko ty mandroany fa mitohy ny fameloma maso ho an'ny antoko manerana any Madagasikara. Nisy moa ny afatra manokana ho an'ireo mpikatroka ny fotony nataony makasika izany fameloma maso izany. Germain Menjanary sy Mano Randriamalala. Antoko velona sy miaina ary manana ny andraikiny amin'ny olo-pirenena ny antoko tiky Madagasikara. Io no antony fampiantsoana sy fanakalozan-kevitra izay natao tamin'ireo olom-boafity eny fotony ny farany herinandro teo hoy ny sekretera jeneraly ny antoko ty Androany. Manana andraikitra feno amin'io andraikitry ny antoko io ireo olom-boafidy ireo
eny fa ireo tsy miankina izay tonga niatrika io fotoana io ihany koa fampandrosoana ny fiainam-bahoaka no antom-pisina antoko politika iray fa tsy anabotry vahoaka hoy ny fanazavana mila paikady anefa ny fanabeazana ny vahoaka amin'izany ka isan'ny fototra ny fanamafisana ireo mpikambana sy ny mpikatroka amin'ny alalan'ny redynamisation nampiatsona izy ireny satria amin'ny mahasolontenany antoko azy eny anivon'ny commune misy azy dia nampatsiahivana aloha ny adidy sy andraikitra sahaniny amin'ny maha olombo fidy azy izay nametrahan'ny vahoaka fitokisana ny faharoa dia ny fampatsiahivana azy ny fotokevitra hijoron'ny antoko ary ny adidy sy andraikiny ao anatin'ny antoko zany hoe noavin'ny antoko zany no antony ampiatsona azy ao anatin'izay tafiditra tanteraka ireny ao anatin'ireo dynamisation satria reny acteur ao anatin'ireo dynamisation ary tsy maintsy atsona izy satria azadino fa ny olombo fidy dia mpikambana d'office ao anatin'ny rafitra mitantana ny atoko eny anivony toerana misy anazy raha ohatra izy député aty amin'ny national zany misy ny député eo amin'ny district misy anazy raha ohatra izy maire na conseiller dia eo amin'izay commune na alany azy ao anatin'ny fanomanana an'ireo dynamisation tanteraka tokoa ny antony nampiatsonan'izy ireny ary eto dia mbola manamafy araka ny tabaka tamin'ny fivorintsika farany dia hoe ianareo commune na ianareo district zay efa vonina andray ny bureau politika nationaly dia ataovy ny fampahafantarana an'izay satria izay eto dia eo ampandrafetana ny calendrier hidinana midina eny aminareo district sy ny commune dia mila mivondrana zany nareo any amin'ny commune rehetra mitambatra amina district anankiray ahafahantsika manao an'izay reo dynamisation zay indray mandeha mamory ny olontsika dia mampilaza ny vaovao milaza ny toromarika rehetra ary ny dingana rehetra tsy maintsy ho ataontsika mialohan'ny fifidianana zay ho avy tsara moa ny manamarika fa feno 20 taona katroka amin'ny fanaovantsoa sy ny fijoroana ho an'ny tanindrazana ny antokotiko i Madagasikara ny taona 2020 sy 2020 targetra ny antoko amin'izao fotoana ny fanarenana indray ny firenena sy ny farimpiana ny vahoaka malagasy izay latsaka anatin'ny fahantrana lalina amin'izao fotoana izao raha tsaivina tokoa mantsy dia tamin'ny andro izay nitondran'ny antoko ny firenena no nahitana ny arikarena faobe ho 7.7 isanjato raha toka mihiba 7 isanjato kosa izany amin'izao fitondrana izao mpanangana fa tsy mpandrava ny antoko timy malona kosa ny feo izay mivoaka fa manao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ny antokotiko Madagasikara amin'izao fotoana izao dia nitondra fanazavana momba ny andraikitry ny antoko politika androany ny sekretera général ny antoko timo nambarany fa misy ny lalàna mamatotra ny antoko politika eto Madagasikara mbora Germain Menjanary sy mano Randre Malala atrany samy malala avokoa ireo mpanaraka akaiky ny raharam-pirenena amin'izao fa mila fanamboarana lehibe ny fanaovana politika eto Madagasikara ary ny fanabeazana ny olom-pirenena mba aya makafaka tsara io no tena mila fanorenana voalohany mba ampandrosoana ny Madagasikara indrindra fa manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny tsy ny fanaovana politika ihany fa ny toe-tsainy ny mpanao politika indrindrandrindra no tena mila fanarenana io no fototra mahatonga ny olom-pirenena voambaka ny mpanao politika iray amina fizarana zavatra tsy mahavita 10 taona akory rehefa tonga ny fifidianana efa betsaka mantsy ireo antoko politika miorina sy miasa eto amin'ny firenena kanefa aiza ho aiza izao i Madagasikara indrindra fa taoriny ny fanonganam-panjakana ny taona 2020 iny izany no mahatonga ny fitetezam-patra sy ny fameloma maso ataony antokotiko i Madagasikara amin'izao fotoana izao ho fanamafisana arakevitra ny olom-pirenena sy ny mpikatroka ao aminy tsara ho mariana aloha ny antoko timma tsy antoko eo amin'ny fitondrana tsy misy mihitsy ataonay rehefa mihidina ohatrany reny zay dia mizara zavatra mizara t-shirt na mizara inona entina ambabon'ny fon'ny olona fa mahatoko politika anay kosa nefa dia manana didy sy andraikitra izahay mitondra ny fotokevitray ary amin'ny mahampanohatra anay dia tsy maintsy izay adidina ihany koa ny manazava ny sain'ny olona amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao zoanay tanteraka ny mampatsiahan'ny olona hoe ohatry ny ahoana zahay tamin'ny fomba ny tantananay ny firenena ohatry ny ahoana zany antoko zany mandresy lahatra ny olona zay hiditra ho mpikambana zay ny reo dynamisation fampiroboroboana ny antoko ho maro ny mpikambana ao anatiny ary ho betsaka no resy lahatra ny fotokevitra hijorony mba anana safidy ny olona rehefa tonga ny fotoana andraisan'ny safidy na amin'ny fotoana ny fifidianana fa zoanay no mampafantatra ny olona n'izay fotokevitra hijorony zay ny sotoavina nanany antokotiko Madagasikara ary adidy sy andraikitra ihany koa no milaza ny zavatra tsy mety ataon'ny fitondrana
mampafantatra anazy hoe inona ny zoany inona ny andraikiny inona ny zavatra tokony ataony manoloana n'zao zava-misy zao zay nge nataony antokotiako Madagasikara zay tsy antoko mitsangana fotsiny rehefa misy fifidianana hoe izy fifidianana isy eo dia lasa miforona le antoko fa ny antokonay ny antoko ty mahatoko miaina amin'ny toedrara politika miaina amin'ny andavanandro mihitsy manabe ny olom-pirenena rehetrarehetra ary indrindra ny mpikambana ao anatiny andraikitra voafaritry ny lalàna mifeny antoko politika eto Madagasikara ny fanabeazana ny olom-pirenena ankoatra ny fampafantarana ny vina fampandrosoana izay hoentiny ho an'ny firenena andraikitry ny ministerany atotany kosa no manara-maso ireo antoko politika izay tsy mahavita io andraikitra io ary misy lalàna mifandraika amin'izany ho an'ny antoko no mafisy ny sekretera jeneraly ny antoko tima hatrany androany fa antoko manara-dalàna ny tima ka manatanteraka ny andraikitra tokony ho sahaniny araka ny lalàna ho an'ny olom-pirenena nijoro kosa ny birao mandrafitra ny RMDM ao amin'ny distrika Navaratrano amin'izao fotoana izao avy hatrany dia nisy ny tafa ho an'ny mpanao gazety mahakasika ny antony ijoroan'izy ireo sy momba ny zava-misy marina ao anatin'ity distrika Navaratrano ity Germain Menjanary sy Manora Andriamalala miiba fito isanjato ny arkarena Vaobe krizy maro lafo no mahazo ny firenena olana ny rano olana ny jiro olana ny tsy fanananasa olana ny tsy fandriam-pahalemana olana ny tsy fahazahoana karama ara-dalàna ho an'ny mpiasam-panjakana olana ny tsy fahazahoana vatsim-pianarana ara-dalàna ho an'ny mpianatra olana ny fiakaran'ny vidim-piainana feny olana ny fiainam-bahoaka ankehitriny ny fanjakana etsy an-daniny be mareniny minitsy mamany olana trian'ny vahoaka io nanamafy ny RMDM ao amin'ny distrika Navaratrano fa tanjony izy ireo ny ampifoa ny mpiarabelona manoloana izao zava-misy izao satria efa tsy rary intsony koa ny fanazavana ny resaka sosialy aloha zany zao no tena hitanay hoe olana be sosialy ny indrindra ny resaka PPN ny rano ny jiro ny tena zavatra tena makarary ny olona zany dia ny asa mihitsy ny tsy misy aty aminay dia zay ny tena antom-pisinay zany mba hanentana ny olona hoe mba hijoro manoloana an'ilay zava-misy satria efa tena tsy zaka ny ain'ny mponina ntsony ilay zavatra iainanay amin'ny resaka vidim-piainana midangana be ny rano tsy misy ny jiro ny zavatra rehetra makarary ny ain'ny olona rehetra zany dia tianay mba hanentanana ny olona mba ho fantatry ny ao ambony ao hoe tena marary ny mponina amin'izao fotoana izao nanamafy hatrany moa ireto birao mandrafitra ny RMDM avaradrano ireto fa ny vahoaka malagasy no mila mijoro ankehitriny telo taona latsaka roa volana izao no nitondrany rajoela ny firenena saingy miamihitsoka hatrany ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena Malona kosa ny fiziriny fanjakana iroso amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024 dia nahintsy kosa ny profesora James Saratsima Ranlaza fa ahinany sy ny korotana eto Madagasikara aoriana izay fotoana izay nambarany fa betsaka ireo lesoka mbola tsy nasipanarenana izay nanaovana izay fampandaniana amboletra any Andrajoela Germain Menjanary sy Manora Andriamalala herinandro vitsy lasa izay dia nisy ny teny mita izay nataony filohan'ny HCC teo aloha Jean-Éric Rakotoarso mitsipaka mazava ny filazana izay nataony profesora James Saratsima momba ny fifidianana ho an'ny taona 2024 iny voaresaka tao anatin'izany fa ninina no tapahana ny teniny ka navadika ho resaka momba ny fifidianana ho an'ny taona 2024 ananako ny profo hoy ny profesora James Saratsima matoa asa amin'ny teny sy milaza ny zava-misy toy ireny aizy reny bureau fictif BDB teto amin'ny firenena fronina andanina Andrajoelina aiza reto gouverneur santoka napetraka ny contrôler ny vahoaka eran'ny Madagasikara ohatra ny tamin'ny fananjahantany aiza lalam-pandrenana nanendrenao fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka fa tsisy mitombona 7000 PV no napetraka ao anatin'ireo 7000 PV ireo sénateur valo zahay professeur enina juriste 10 nametraka an'ireo naray aza tsisy nitombona enao rery zany mahay mamaky teny mahay mamboatra lalàna milaza ianao fa tompony lalam-pandrenana miaro ny lalam-pandrenana raha zany ny tena marina zavatra hafa no hita amin'ny vahoaka
tsy afamy miandrenao atamin'ny mora miandrenao. Betsaka ireo lesaka tsy mbola vaovà mahakasika ny osoka tamin'ny fifidianana ho an'ny taona 2024 iny kanefa dia hiazakazana sahady amin'izao ny irosoana amin'ny fifidianana manaraka ho hiatrany ny profesora James Ratsima. Nisy mihitsy aza ny fikatsana itsoka tany Frantsa nataony filohan'ny HCC teo aloha Jean-Éric Rakotoarso saingy nolavy ny fanjakana frantsay izany ho hiatrany ny fanazavany. Fa ny anahy dia mazava voko ero ianao ary tadio fa nandositra tany andafy ianao saika andositra ianao nangataka nationalité tamin'ny frantsay ianao fa tsy nahazo mbola veriko ihany ananao pirofo ny zavatra teneniko rehetrarehetra alefaso any amin'ny tribonaly ho reny zao retany eran-danitra ny raharam-pirenena malagasy nataonao inona ny DG ny imprimerie national lasa nitsoky izy nampanaovinao carte d'identité firy nampanaovinao carte d'électeur firy korotaninao ohatrany amin'ny fokotany rehetrarehetra mba handaninanao diky zany fa tsy lany ianao fa ny lany teo tompoko dia filora valimanana izy ny tonga faharoa izy zany araky ny lalàna ny tokony hitondra ny firenena. Nambarany atrany fa mila ravana aloha ny jenisy ny HCC izay fototra voalohany fitaovany rajoelona anitsakitsana lalam-pandrenana sy ny safidim-bahoaka no mafisiny atrany fa tsy lanim-bahoaka ny fitondrana ankehitriny. Ahina tanteraka hoy ity profesora malagasy ity ny sy ramandrika raha sanatrika mijirijiry amin'ny fifidianan'io amin'ny endriky ny seny sy ny HCC amin'izao io ny fanjakana. Fa anisan'ny commune Beponina indrindra ny commune Ambotrimanjaka miezaka ny maleo tena ny commune eo amin'ny lafiny fampandrosoana na tsy misy aza ny fanampiana raisin'izy ireo avy amin'ny fitondram-panjakana foibe mialy rarinombana sy tahirinena. Saika menao anatin'ny fahasahirana na ara-pivelomana sy ny tsy fisinasana ankamaroan'ireo mponina ao Ambotrimanjaka. Tsy misy ny karama ka tsy misy ihany koa ny vola miditra noho izany. Antony mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ka anisan'ny mba antoerana ao anatin'izany ny alabotry izay iainan'ireo mponina isan'andro. Nambarany be ny tanàna ao amin'ity commune ity fa ny seha-piariana maha-Ambotrimanjaka na Ambotrimanjaka mihitsy no potika ka lasa mangalatra izay ho arapany ny sasany amin'ireo olona. Betaka tsy misy atao ohatr'izao ny Ambotrimanjaka mbola manetsy miavavary misisitsitsitsitsitsy ao anatin'ny tambary fa manomboka maniaka izy makatrony izy zany hoe ny fivelomana sy ny fiariana ray manontolo izy zany no very tsy manana tsony izy dia mazava ho azy raha fampienina taka-valalam-karina sitsy ny vahoaka amin'izao fotoana izao satria fandraisana ndraiky ny fanjakana zany tsy misy zay ny fitaranana voaray aloha hatreto ino moa tsisy ninina azonao atao moa zava dia ny olona mandeha somary mba manao fitadiavana sy ny asa mandraharahany any amin'ny etoandro eo ny tena nararotany elo dia amin'ilay takatakariva kely iny zany hoe na ambolo mangazo any tsara ianao zany zao le mangazy efa manomboka hoe azo haniny reny azo adina azo dia reny zany zao manomboka misy mangalatra zany hoe le olona zahay samy zahay ihany zany zao ny hoe resaka labotra dia na hoe vaksany kely angalatra akoho mangalatra moto sisa misy zany zao amin'izao fotoana zao. Na dia eo aza izay fahasahirana ny mponina ao amin'izay anisan'ny commune Mandroso ny commune Ambotrimanjaka. Maro ny ezaka vita nanomboka tamin'ny taona 2024 raha tsy laza afa-tsy ny fanamboaran-dalana sy ny fanamboarana toeram-pitsaboana andraisana ireo vehivavy bevoka ary ny fampidigana rano ho an'ny tambarina Ambotrimanjaka. Notsinjovina sy ny nanaovana ezaka tao anatin'izany ihany koa ny sehatra ny fanabeazana sy ny fampianarana. Fanarenana ny EPP manana EPP amin'ny Beloa, Ambatomainty, Tanety be ny tsampota kipa kely dia koa zany fanampiana amin'ny fanadinana maro samihafa fanadinam-panjakana CG sy ny lycée satria iarahantsika malala hoe ny sisy kokoa zany tsy manana vola amin'ireny angalana sy anaterana CG reny. Eo koa zany niezaka natao tamin'ny mpampianatra fram reny ny 20% ny mpampianatra any amin'ny EPP dia mpampianatra fram raha ihany ohatra hoe anao anatin'ny mpampianatra 5 izy raha ihany no karamain'ny fanjakana fonctionnaire amin'ny mpampianatra eo fa ny efatra ohatra hoe isaky ny EPP izay misy efatra amby koa tamin'ny commune Ambotrimanjaka dia karamain'ny fram niezaka koa zany nanampy an'ireny mpampianatra fram reny. Ny fandraisana tanan'ny mpitona fanjakana aloha tsy misy na hoe budget de fonctionnement ho an'ny commune ange tsy mandray an'izany ny commune Ambotrimanjaka. Ankoatra ireo ezaka rehetra voatanisa ireo tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny rafi-pitantanan'ny commune ny fampanarahan-dalàna ireo mpivarotra amoron-dalana amin'ny fandoavan-ketra.
fa tsy misy izay tsy mikaikaiky sy misedra olana amin'ny tsy fisindrano vokatry ny tsy filatsahan'ny orana ireo mponina manerana nosy amin'izao fotoana izao. Anisan'ny miaina sy mijinja ny vokatra tsin'izany ny mponina ao amin'ny commune Ambohitrimanjaka araka nyity fanadihadiana nataony namana mpanao gazety Mialy Raronombana sy Tahiriniana ity. Tahaka izao ny amena ny tambary eny amin'ny commune Ambohitrimanjaka vokatry ny tsy fisinorana. Amambolana no efa niaina izany atany izany ireo mponina ka tsy afaka miasa izy ireo. Tsy ny amin'ny lafiny fambolena sy ny fiompiana izay saika fotom-pivelomany 5 isanjaton'ny mponina eny an-toerana ihany no misedra olana fa dia fahirano hatramin'ny isa-tokantrano. Tsy ampy ary zara raha misy ny rano hosorona sy andrahoana sakafo. Tsy lazaina intsony ny voka-dratsin'ny atany eo amin'ny lafiny fitadiavana. Raha tsy ahivina, birefa 4 hektara ny velaran'ny tanimbary ao amin'ity commune ity ary saika izy avokoa no mamatsy vary ny commune sy ny distrika manodidina. Nambaran'ireo tantsaha fa eny hatrany amin'ny 20 isanjato ny voka-bary amin'ity taona ity raha mitohy izao tsy fahampian'ny orana sy ny rano izao. Betsaka amin'ny voka-dratsiny tsy voaketsa ny atsasaky ny tanimbary mahery. Raha ny andrefana rehetra any tsy vita ny ambany andrefana any dia iny faritra atsimo rehetrarehetra iny tsisy vita fa ny eto aminay eto zao tsy atsasany kory mivita. Mijaly ny vahoaka na rano sotroina raha tsy misy na karama atao tsy misy fa maina ny tany. Le vorona kely mba tokony ompiana zao tsisy ny amelomana azy ka dia sahirana mihitsy zay na ny hanina hoanina raha tena sahirana vao mahita. Mety kely ny vokatra raha misy izy isa-taona aloha raha ohatra ny eto aminay eto zao ny kesandrery mametsaka eo amin'ny 2 kitapo salakamangy eo ohatraohatran'izay nefa raha izao no mity tahaka ny tiandray na raha sibika izy ava ohatra ny maina be. Zao ny paozin'le rano anasainay lamba ety nandrano sotroina aza tsisy raha hoe zay zao akarano zany dia amin'ny 3 maraina maka dia amin'ny 7 maraina vao anjaranay. Io ny rano anasanay lamba dia amin'ny maraina ihany zay manasa lamba fa rehefa amin'ny atoandro izy dia laloviny vorona. Mpanakarama tsy manome lamba satria le rano efa maloto dia tsy manome lamba anay intsony izy satria lasa mipetrapetraka fotsiny izay. Miazakazaka any amin'ny zavatra tsy lara-pahamehana ny fanjakana ka atao mitaza-potsiny ny fahorian'ny vahoaka. Nanao antso fanairana noho izany ny ben'ny tanàna Ambohitrimanjaka manoloana izao fahasahiranana lalina izao. Fatiantoka zany ny asan'ny tambary, fatiantoka namafiketsa, fatiantoka nanao fikarakarana ny tambary rehetrarehetra mialohan'ny fanetrana. Ty zao tonga fiteneny hoe nambolena tsy naniry, nasosoka matomaso, tokony ahitana vahaolana io. Raha nanao orana artifisiela fotsiny fanjakana na hoe le vola saika anaovana an'le ino hoe téléphérique $4 de dollars raha iny nanaovana orana navita orana atao anatin'ny 2 volana teneko antsika ohatr'izao fiainana mponina tetan'Alamanga anaovana ihany tsara amin'ny fotoana fanjakana zany jereo re fa iampinay zany ny fahatrany io efa farany zany malagasy zany hoe tena tafita lalina zany tsika raha izao zany no mitoy dia tsy fantatra hoe inona no azo atao. Tsy ireo mponina eny Ambohitrimanjaka sy ny manodidina ihany no mitaraina vokatra izay tsy fisindrano izay fa saika ireo mponina manerana ny faritra n'Alamanga mihitsy. Eny amin'ny commune Andohirano fotsy izao dia isan'andro ireo mponina no miaina ny fahatapahan-drano ary tamin'ity indray mitoraka aty aza dia efa tamin'ny alarobia teo no tapaka ny rano ary tsy hiverina izany raha tsy raha-pitso sabotsy araka ny voalaza. Fanosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanamariana ny 10 taona ny CEG ao Mangatany distrika Anarivomamo faritra Itasy anisana natrika ny fotoana ny solombavambahoaka voafidy tany antoerana Jessica Miray sy Tokira Marla. Ity ny CEG eto Mangatany misy efitrano fianarana 4 eto kilasy fahenina hatramin'ny kilasy 7 izay misy mpianatra 370. 10 taona no ijorony fiarah-miasa avy amin'ny solombavambahoaka voafidy tety antoerana Rodin Rakotomanjato sy ny ray aman-dren'ny mpianatra no nananganana azy tamin'izany. 5 tao anatin'izay 10 taona ny ijorony izay na W ray aza tsy mbola nomeny fanjakana azy ireo. Resaka fitaovana zany eo amin'ny W tena mbola tsy nahazo zay nizaniza fitondram-panjakana teo na W ray ara dia mba angatahana amin'ny fitondram-panjakana maefa rehetra mihitsy mba hijery an'izay fa na W ray tsy mbola nahazo mihitsy ny teto amin'ny CEG hatramin'izay fa dia zaky ny ray aman-dreny sy ny solombavambahoaka izay ray mpian'ny sekoly. Adirery mihitsy raha miresaka fitaovana aloha satria resaka W tena mijaly ny mpianatra. Tena mijaly satria isa-taona ny eo foana natao réparation nefa le izy efa simba dia misy mpianatra mitsangana mihitsy dia indraindray raha mandra-pavita ny ray aman-dreny réparation dia mipetraka amin'ny tany ny ankizy.
na eo aza nefa ny olana sedrainy sekoly tsy mbola latsaky ny polisy-njato ny tapahafana amin'ny fanadina mpanjakana BEPC. Ity sekoly ity izay natsangana nandritra ny fotoana ny tetezamita saingy tsy nahazahoana fanampina mihitsy. Dia natsangako ty sekoly ty fa zany hoe ato Rivomamo. Zany hoe lavitra ireo vohitan'itanareo rehetra tsy nanan'ity zany dia any Rivomamo daholo no mianatra any amin'ny Suzende Mirado. Fa noho ny fahalalana sy fonina mahazo an'ilay vahoaka dia natsangako izy ty tamin'izany. Fotoana androany zany no nitsanganana nanomboka androany ka ireny no hitanao ireny natin'ny mpianatra zany hoe isorana be dehibe izay nanolotra ty fianarany ty teneniko eto zany tsy mba nahazahoana na dia hoe somairan'ny tanana ary tsy nahazo nairan'ny tanana vovavy vety na fantsika ray avy amin'ny fitondram-panjakana tetezamita tamin'izany. Zay dia miasa fa tsy mahataty amin'ny forem-bahoaka teneniko izany tsy mahataty. Zao tsy zavatra jeren'olo rehetrarehetra lalana tsy mandeha mijelona ny fianarana tsy mandeha mijelona ny fampianarana aty Rivomamo eto enina valo amin'ny 320 commune ato anatin'ny district Rivomamo 397 fokontany 370 fokontany district na Rivomamo. Lazaina fanaovana sekoly manara-penitra dia ireo rainy natao teto aminay ity rainga ho an'ny vahoaka iza zany zanaka mimpananiza nianatra ao. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanamariana ny 70 taona an'ity sekoly ity. Nisy araka izany ny fety nanamariana azy izay notrony manam-pahefana maro toy ny solombavambahoaka voafito ety an-toerana, ny solombavambahoaka voafito amboribory tany fahadimy fetra lalamizafim-bololona sy ny tao amboribory tany fahaenina Todisoa Andriamampandry niaraka tamin'ny mpianatra sy ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Nanomboka ho maly kosa no tonga tena nivony anteny meram-pirenena ny volavolan-dalàna ifeny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024. Fantanina maro no mipetraka mikasika ity volavolan-dalàna ity. Jessica Miray sy Tokira Marla. Teboka maro no azo resana mikasika ity lalàna feny teti-bolam-panjakana 2024 ity. Voalohany, ny fahatarany vao tonga tety amin'ny anteny meram-pirenena satria raha tokony ho tonga ny faran'ny volana Oktobra dia izao zany vao tonga. Fa nitsakitsahana lalam-pandrenana zany. Nivoaka indray ity ilay teti-bola, fanontaniana maro ihany koa no mifamaofao amin'ny fahitana azy. Raha -7 amin'izao ny croissance économique izany hoe mihiba, dia vinan'ny fanjakana ho tafiakatra hatramin'ny 5.400 amin'ny taona 2024. Amin'ny fomba ahoana re? Fandrebirebena saim-bahoaka izany, hoy ny solombavambahoaka 10. Amin'ny toe-karena dia tsisy miracle zany. Ary ny mampalahelo amin'ity fitondram-panjakana ity dia ny chiffre no ampedina dia ambamboarina dia lazaina fa hoe iofotsika amin'ny taonina manaraka manao ny teti-bolam-panjakana. Fa tiako ho hazavaina amintsika -7,1% zao ny taux de croissance dia ataonao ahoana moa no lasa 5,4% amin'izany. Efa izay foana tamin'ny 2 taona teo, tamin'ny 3 taona teo nefa tsisy fiantraikany akory. Isa tokantrano, isa ambaravarana. Tadidiova rehefa miakatra ny taux de croissance dia miakatra zany ny fahefa-mividin'ny olona ao anatin'izay. Eo koa zao ny fidangan'ny vidim-piainana. Ny taux d'inflation 6,4% no soratra ao. Amin'ny fomba ahoana no afehezana an'ity vidin'ny entana ity. Teo rehefa takin'inona, efa tsy voafetsony ny PPN, ny vary, menaka, ny siramamy, ny sakafo, ny légumes miakatra. Zany tokony fehezana ao anatin'ity teti-bolam-panjakana ity ataon'ny fitondram-panjakana. Ny karama tsy miakatra, ny asa maritra tsy misy. Dia hoy izy hoe aza rebirebena ny vahoaka malagasy amin'ny resaka chiffre tompoko. Anisan'ny nanaitra amin'ity teti-bola ity ihany koa ny fidangany teti-bola ho an'ny ministeran'ny toe-karena 3,7 amin'ny teti-bola manontolo. Izany hoe manodidina ny 370 sy 4 miliara ariary be izao. Raha toka ambany dia ambany avokoa ny sy ampiarinana andalo krizy. Ministeran'ny fahasalamana 4,2 amin'ny teti-bola, 7,7 miliara ariary. Ministeran'ny mponina 4,7 7,70 miliara ariary. Ministeran'ny fizahantany 4,1 izany hoe 2,20 miliara ariary. Tsy raisy kombakomba amin'ny fandaniana ity teti-bola tsy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka ity izay, hoy hatrany ny solombavambahoaka 10. Sy député mpanohitra, député 10 voalohany io
dia hoe fandrebilehibe na sahala mitondasa foana indray a ity teti-bolona mpanjakana ity ka za manokana dia mahita an'io a dia tsy mandeha amin'izay tokony izy io a makivy io a ary izay a dia iteny ao anatin'le izy ka rehefa tsy anaraka ny teninay a dia tsy fidy an'io zay a alohanay mivoaka fa tsy ara hipetsapetsa iray petsapetsa amin'izao fitondrana zao zay a satria mivoaka dia mitsara ary tsy te ampisa alahelo a ho an'ny vahoaka malagasy izay a dia izay no tenenana amin'izao fotoan'izao hoe aitsy io amboary io nefa izay mahita fa izy no majorité ao anatin'ny antemieram-pirenena dia olona ninga io e dia eto zany zay dia miteny hoe ninona tenenina eto zany a dia olona niny io a ao anatin'izay ka hoy aho hoe raha ilatrany fanahymasina tampoka ianareo mpitondra amin'ity indray mitoraka ity a dia ino izay sosokevitra rehetra ao anatin'le izy a amboary io a aitsy io a fa tsy mijery izay mahasoa ny vahoaka ianareo a aza sifisifra no amboarina andrasany indray araka izany izay mety ho fanovana ho atao amin'ny ity volavolan-dalàna ity saingy sarotra aloha ny inona fa isy ny fiovana fa dia ho taratasy mandalo amin'ny positra fotsiny ihany amaranantsika ny fampirahalam-bavao amin'ity ariva ity dia atao anatin'ity fanadidina manaraka ity no hitondrany Javandriamaefa sy Andry Rakotomalala aminao ireo teboka nisongadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Tsy misy mpitondra afaka mpandroso firenena lany tamin'ny alalan'ny alabato kolikoly ary fanitsakitsahana lalam-panorenana ho ny filohan'ny fivato William Randimbeelson androany raha ny vahiny tao anatin'ny fandarana miara-manonja. Anisan'izany ity fitondrana ankehitriny ity izay lany tamin'ny Doublon. Zay ny tena fototry ny olana eto amin'ny firenena raha vao miainga amina fifidianana no efa tsy marina mamofopofona corruption tena misy mihitsy dia le raha fipitondrana amin'joro eo tsy afaka hiady amin'ny corruption mihitsy satria raha fipitondrana malemy za tsy miteny fanjakana zany fa fitondrana ny anay ao amin'ny fivata ny fitondrana misy eo a dia mamofopofona kolokolo foana ary tsy afaka miady amin'ny kolokolo zany misy zavatra tsy fanarahan-dalàna be dia be misy zavatra anticonstitutionnel betsaka eto raha iresaka fotsiny zao hoe CLD na siady mo izy amin'izao siady izy zao ny HCC sika raha dia manaiky hoe ny antenimieram-pirenena avelanao hitatam-bola anao anatanteraka lanao zavatra rindray tsy mety ane zany nefa izy ny tokony anara-maso an'ilay fanatanterahana an'io fa maninona ireo vola ravo dia zaraina mivatana ny commune dia ny député manara-maso azy misy olom-bafidy any amin'ny commune misy conseil communal conseil municipal zay samy eli amin'ny suffrage universel mitovy amin'ny député ihany. Ankoatra io efa feno ny fepetra ahafahana milaza fa tokony tsy hitondra firenena intsony ny filohan'ny repoblika ankehitriny ho ny solombavam-bahoaka Stanislas Randrianarso. Feno loatra ny kapoka ny vahoaka malagasy hoy izy kanefa totsain'ny mpitondra mihitsy ny mitady vahaolana elana amin'izany. Tsika fanoana ny zanatsika fa tsy mianatra ny olona rehetrarehetra fa tena ohatra mivoalalo voataniko fa tsy hafa mihetsika tsony vao mihetsika dia pango izy ry miaramila raha vao tena misy zavatra any tsy misainako le miaramila hoe tena hoe tokony miaramila sasany any sasany le mahazoko rato fahafatany tena be da be apetaka petatoko ty dia mahazo tsy mahalala fa le ty tena dia mahazo any terrain dia efa hita fa tena tokony miana iro zany arbitratsika tokony miana-karitaona tokony reo hoe mbo miala amin'izay fitondram-panjakana fa tena tsisy mijaly loatra le vahoaka hoentinareo dia zay nataoko anao hoe aminao ary vao fanontanitsika mianakavy zay na tsy anao rery hoe mbo mandeha amin'izay loana ve ny sécurité sakafo ve ny olona. Voaresaka tao anatin'ny fandarana androany aintony mahakasika ny politika amin'ny ankapobeny ny ara-tsosialy ary ny ara-toekarena. Dia zay ankoa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanan'ny famparahalam-bavao tamin'ity androan'ity isoraka ianao nanaraka izany hatrany farany aza-donona tahaka ny mazatra ny fandarana global news avetrany no arainao aorin'izao famparahalam-bavao izao aorin'izay kosa no anarainao ny andian-tantara na ny série mitondra ny lohateny Vampire Diaries aorin'izay kosa ny horonan-tsary indray amin'izao mitondra ny lohateny Vaovao of Us ny sampana famparahalam-bavao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rampitso indray tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko.